Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakuaniwa ni radio manerantan la feoni fanantena ni tundato kiazava. I Voltaire dia filôzofy sy mpanoratra ary lehilahy tena mahay miresaka tokoa. Fahazaranga Voltaire ny mampitokelaka ireo manodidina azy amin'ny fampiomezana hafahafa tsy dia mahazatra loatra noho izy tsy dia manaja ny hafa izay. Ora fisakafoanana tamin'izay ary betsaka tokoa ny olona ny sakafo tao amin'ity toerana iray ity. Anisan'izany inga Voltaire. Tamin'izay fotoana izay indrindra no nitsangana izy sady niany hoe amidiko ny toerako any an-danitra, amidiko atakaliko volamena maro. Taitra avokoa ny olona rehetra nandre izany. Nangina tampoka teo ilay toerana naresaka, tsy nisy nahateny ny rehetra. Tamin'izay indrindra nefa no indro nisy lehilahy anankiray nitsangana ary namaly anga Voltaire hoe ny olona rehetra izay maniry hivarotra zavatra anankiray dia tsy maintsy manamarina fa izy tokoa ny tompon'izany zavatra varotana izany. Ko raha toa ka afaka manome fanamarinana manam-porofo amiko ianao fa manana toerana any an-danitra dia omeko anao ny volamena. Toy ny mahazatra matetika dia mahita valy mandrakariva izay manontany azy nga Voltaire, fa tamin'ity indray mandeha ity kosa dia gina tsy nahateny ity lehilahy mpiany ihany ratsy ity satria tsy ninony ary tsy fantany akory fa noraisiny toy ny anganongano sy vazovazo fotsiny izany fiainana any an-danitra izany. Fa hony kosa ho aho, raha ianao re no sendra misy mametraka izany fanontaniana izany, inona re ny valiteninao e? Moa azonao antoka tokoa ve fa manana anjara toerana any an-danitra ianao amin'izao fotoana izao? Marina fa be fitiavana Andriamanitra ary be ny fahasoavany, saingy rehefa mieritreritra ilay teny eo amin'ny Baiboly isika hoe tsy maintsy ho tsaraina araka ny asany avy ny olona rehetra, dia inona no avalintsika? Iza no ianteherantsika hanamarina izany ho antsika? Tianay ary ny ampatsiahy sy ampafantatra anao izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5:7-20 sy ny Jaona 7:15 manao hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Ray o, tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy, fa efa tia ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Anio ary ivereno an-taniana ny tenanao hoe efa manana anjara toerana any an-danitra ve asa tsy? Antenainay fa manomboka izao dia tena hitrandraka ilay toerana any an-danitra tokoa isika tsirairay avy, fa tsy ho variana eto intsony. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoao ampofazamalaina fartomotrany andro izao. Darika Harlanto. Tsy azo ifikirany intsony naorianao namanana, tsy azonao sakanana fa lamba mena no miondry anao.
sakanana valapavolame henano miondranao aza mitahiry tointsony fa feno kalala oety o feno mpandroba pikony animby ty fokelity fa leo kosa aminisisa tehirizony anjaranao asivorakitra ho any amparadisa sinjoviny ho avinao rany eto antany anye tsy maintsy misy ny ankaso misy dahalo feno malaso misy hatrany ny mpanasoaso fa any andanitrany anye zay mbola tsy tany maso reo olombovonjy no hanao matso fa madio ampo tena mangatsoatso aza manoriny tointsony tsy tanindrazana oety rafeto laitrano any ambony tanany vantananary fa any no tena sahaza fa haolanao anao ka ianao io na mpanotabe aza mbola tiany retadydio zay lay monja ny fanantinana eto antany anye misy andro sy halina fona mitaintaina lava milonjy ny tava manay ny ampitso zay mety tranga fa any andanitrany anye tsy mba misy maty masoandro zay soloana zava temboly tsy orava fa mirapira tanano holalandava za mifikitra tointsony fandrioanio ny toeranao ny entanao ahorony ny famarinany katsao jesosy mpanjakano atony ny tapakilao aminy ao tsy misy makany ratsy aminy alalany ianao any malalany ianao any malalany fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina ankafaliana indray no iaonana aminao eto ankehitriny ary indro manolotra ny arabo mba pirarintso eo mpanarana izao fandarana izao ny namanao lantoarmisa joely no mitafa aminao ny namana samyma kosa no eo amin'ny lafiny teknika amin'ity ity dia iresaka ny mikasika ny sary momba ny tena isika io sary momba ny tena io dia misy ny fiforonany voalohany dia avy amin'ny ray aman-dreny izany sary momba ny tena zany ray aman-dreny zay milaza sary momba atsika matetika fa ny mety oloza ao anatin'izay dia ny fanombatombana ny hafa izany sary momba ny tena na momba atsika izany zay ny voalohany fa ny faharoa kosa dia ny fahafantarantsika mivantana
ny tenantsika amin'ny alalan'ny asa izay atao na koa avy amin'ny alalan'ny fandinihan-tena na amin'ny alalan'ny fanamarinana ny zavatra izay lazain'ny hafa mombanao. Eo zany ilay lazain'ny teny vahiny hoe manao verification ianao raha izay tokoa no sary iverinao fa mombanao. Io sary momba ny tena io dia misy karazany 3. Voalohany amin'izany dia ny sary ara-dalàna momba ny tena na ilay lazaina amin'ny teny vahiny hoe image normale. Io sary ara-dalàna momba ny tena io dia maneho sy mahafantatra ny tsara sy na ratsy momba ny tena, ny sary mety momba ny tena. Io dia mifanakaiky amin'ny zavany misy ka mahatonga ny tena anana fisokafana na anana n'ilay atao hoe ouverture proche de la réalité. Mahafantatra ny zavatra tena marina aminao ka mahatonga ny fatokisanao ao anaty ao. Izany hoe fantatrao zany ny zavatra mahakasika anao, ny zavatra mombanao rehetra amin'izay fotoana izay dia manana fahatokisantena bebe kokoa ianao. Ny faharoa indray dia ny sary ratsy momba ny tena na ilay atao hoe image négative. Amin'izay fotoana izay rehefa mahita na mieritreritra ny sary ratsy momba ny tena io ianao dia zao tsy mahita afa-tsy ny lafy ratsiny eo amin'ny tenanao ianao ary tsy mahita afa-tsy ny tsy ampy eo amin'ny tenanao ianao. Izay mahatonga anao eritreritra zavatra lavitra be, eritreritra ihany koa zavatra hafa ary mahatonga ny tsy fahatokisantena izany zavatra izany. Ka rehefa zay ny zavatra izay no miseho dia ianao lay manana ny sary ratsy momba ny tenanao io dia olona enjana sarotra tonina. Matetika dia miatrika fienjanana anaty ny olona tratran'izany zavatra zany ary mietehitra amin'ny zavatra ety ivelany mandrakariva. Mitarika fikatonana amin'ny tena io zavatra io ary mahazana olona miaro tena ianao rehefa tratran'izay zavatra izay, olona defensive, olona zay tsy tohinina ary olona zay matetika sorena mandrakariva ary hitany sy tsapanao mandrakariva ny fihetsikao fa tsy ekenao. Fantatrao zany fa misy zavatra izay iainanao anatinao nefa tsy ekenao ilay izy. Misy fiforonana zany zavatra zany. Avy zara ny fiforonana. Ny fiforonana dia vokatry ny fanabeazana izay matetika zaza nampiataina ilay zaza na koa zaza izay atao hoe nampitahaina tamin'ny zokony na tamin'ny zandriny ka ny ray aman-dreny no manao izay asa izay fampitahaina amin'ny zokony na amin'ny zandry izay dia izay no mahatonga an'ilay ianao manana an'izay sary ratsy momba ny tenanao izay. Indraindray koa dia ray aman-dreniny sarotiny loatra amin'ilay zaza dia zay ihany koa mahatonga an'izay zavatra izay ka ray aman-dreny tsy mahita afa-tsy ny fahataterahana eo amin'ny fiainana. Zay ihany ny zavatra tediavina dia raiky tapisaka amin'ilay zaza izay zavatra izay ka miteraka anio sary ratsy momba ny tena io. Indray ihany koa dia avy amin'ny tsy fahombiazana miverimberina io zavatra io ka lasa tena hoe lasa fiainana mihitsy ilay izy dia lasa misalasala momba ny tena
ilay olona. Eo ihany koa misy olona izay manana tanjona ambony loatra izay tsy tratry ny heriny mihitsy ilay izy, izany hoe idéal trop élevé zany le zavatra araky ny teny vahiny, dia matetika io zavatra io tsy tratra dia miteraka an'ilay sary ratsy momba ny tena. Vokany a dia mazana tsy mahatoky tena ny olona zay tratran'izany zavatra zany, ary tsy hitany mihitsy zay lafy tsara ianteherany, tsy mahazo aina ao anaty ao zany ny olona zay tratrany zany zavatra zany, ary tsy vahiny amin'ny mihitsy izany atao hoe tsy fahombiazana eo amin'ny fiainany zany. Ary matetika ny olona zay manana zany sary ratsy momba ny teny zany dia miandry tsy fahombiazana mandrakariva, ary rehefa tratran'izay keo ianao dia tsy mahazaka ilazana zavatra tsara momba ny tenanao. Ianao zay ilazana zavatra tsara indray matetika no tezitra, satria tsy eritreretinao hoe manana izany ianao. Azo lazaina fa olona zay tsy mety mahita fifaliana eo amin'ny fiainana mandrakariva, ary sarotra ifandraisana ny olona manana an'izay kisary ratsy momba ny teny zay. Ny tsara ampifantarina nefa dia azo tsaboana tsara izany zavatra izany. Ny atao hitsaboana azy dia tsara ianao zany raha mijery lafi ny zavatra tsara mandrakariva eo amin'ny tenanao. Aoka hiandry zavatra tsara mandrakariva eo amin'ny tenanao ianao, ary aoka anaiky fa misy zavatra sy fetra tsy tratranao mihitsy eo amin'ny fiainana. Aoka ho ekenao zany hoe misy fetra ny zavatra rehetra. Ao ihany koa dia tsara ianao zany miasa ary manatanteraka asa iray izay atsapahanao fa mahavita zavatra ianao. Aoka hijery mandrakariva ny lafitsarany eo amin'ny fiainana ianao, ary aoka ianao zay tratran'izany sary ratsy momba ny tenanao zany anaiky ho tiavin'ny olona sy ho tia olona. Aoka eritreritra mandrakariva fa ilainao ny ampin'ny hafa ary ekenao izany fanampin'ny hafa izany. Rehefa zay ny misy dia tsara koa ianao izay manana n'izany kisary ratsy zany, mba hahatonga anao anana kisary tsara dia ho tantarainao amin'ny hafa zay zavatra tsy zakanao ao, mba ahafahan'ny hafa manampy anao sy ifandray aminao. Amin'izay fotoana izay dia misy ny firindrana eo amin'ny fiarahamonina, miainga vao tokantrano ary miparika eny ivelany eny, ary aoka tadidianao mandrakariva fa ilainao ny mikaroka ny tsy fahombiazana eo amin'ny tenanao. Aoka ho fantatrao hoe inona ny tsy fahombiazana eo amin'ny tenanao dia atonga anao iova, ary ho tanterahanao le teny hoe soa lavo ahay mamindra, soa kenda ahay mitsako. Fahaiza miaina mampilamin-tsaina. Izay no masakazona tolotra tamin'ity androany ity ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Pana
AWR. Téléphone 033 37 106 13. 034 06 797 62. Ny tenin'Andriamanitra sy ny fifoazana. Herinandro fiaraha-mivavaka miaraka amin'ny feon'ny fanantenana. Miarabanao namanao kalebondretsikivy atao anatin'ity herinandro fiaraha-mivavaka ity. Ny lohateny ankapobeny moa dia manao hoe ny fifoazana sy ny teniny, ary ny lohatenintsika anio dia manao hoe raisitsika ho antsika ny teniny. Ionarantsika ny fomba handraisana ny tombontsoa avy amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Andeha hivavaka aloha isika. Rainay izay any an-danitro, saotranao izay no ny tombontsoa omenao anay, azohonay mandalina hatrany ny teninao. Sokafo ny fonay handray izany teny izany, ary aza velo ho mpiainy fotsiny izay fa ho mpakatoa ny teninao ihany koa. Ampahitao zava-magaga ao amin'ny teninao izay, ary irao ny fananao masina ampianatra anay. Aminaran'i Jesosy no ngatanay izany vavaka izany. Amen. Ny zava-manan'aina dia miankina amina singa maromaro ivelan'ny vatana mba ho velona. Ilaintsika ohatra ny rano, ny sakafo, ny rivotra madio, raha tsy laza afa-tsy ireo isika. Izany rehetra izany dia iankinan'ny fahavelomana. Avy amin'ny fomba fijery ara-baiboly dia Andriamanitra irery ihany no miazona sy mitahiry ny aina,
ny aina dia voazina amin'ny fomba manokana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary marina indrindra izany eo amin'ny fiainana ra-panahy izay mila hery ivelan'ny herin'ny tenantsika mba hitoerana mahavitrika. Andeha ho jerentsika Andriamanitra sy ny teniny. Izao no ambaran'ny mpanao salamo: ny tenin'Andriamanitra no nanaovana ny lanitra. Salamo 13:1. Tsy nisy ny zavaboary rehetra raha tsy ny teny Andriamanitra. Namorona io teny io ary mbola mamelona ihany koa. Milaza ny Deutéronomie 9:7 fa tsy mofo ihany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra. Lalina ny fifandraisan'ny aina sy ny tenin'Andriamanitra, midadasika ary tsy miova izany. Io teny izay namorona io ihany no miazona tsy misy fiatoana ny famoronana. Ny herin'Andriamanitra izany dia ao amin'ny teniny, teny izay namorona sy miazona ny zavaboary. Tsy vitany hoe namorona sy miazona ny zavaboary fotsiny io tenin'Andriamanitra io, fa mbola anambarany ihany koa ny drafiny sy ny sitrapony ho an'ny olombelona. Andriamanitra mantsy dia mikendry mandrakariva ny ahasoantsika. Makasika ny zavatra rehetra ny tenin'Andriamanitra. Ny zanak'Israely dia nandreny feon'Andriamanitra ny teny taminy teo tendrombohitra Sinay, nanome azy ireo ny fitsipika mahitsy sy ny lalàna marina ary ny fomba sy didy tsara. Nehemia 7:17. Maka endrika teny fikasana ihany koa nefa ny tenin'Andriamanitra, izany hoe teny fampanantenana izay azo itokisana sady afaka manambara melosahadiny ny fahatanterahan'ny drafitry ny famonjen'Andriamanitra ho antsika. Manambarany amin'ny herin'ny teny masina Solomona. Izao no lazainy ao amin'ny Mpanjaka 2:9-5. Mpanjaka 2:9-5. Isaorana Jehovah izay nanome fitsaharana ho an'ny Israely olony araka izay rehetra nolazainy. Tsy misy latsaka na dia teny iray aza tamin'izay teny soa rehetra nampilazainy an'i Mosesy mpanompony. Azo itokiana sy anteherana ny tenin'Andriamanitra satria manatanteraka mandrakariva ny teny fikasana izy. Hoy ny Salamo 13:1. Fa mahitsy ny tenin'i Jehovah ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Andriamanitra dia miasa mifanaraka tsara amin'izay zavatra ambarany. Tsy miova izy ary tsy maintsy ho tanterahany izay nolazainy. Ahoana indray ary ny amin'i Jesosy sy ny teniny. Mihoatra lavitra noho ny kabary sy ny toroteny alokan'ny vavan'olona masina ny tenin'Andriamanitra, satria hita maso io tenin'Andriamanitra io. Izao ny fanambarana goavana ao amin'ny Jaona 2:1-7. Jaona 2:1-7. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izy no nahariana ny zavatra rehetra. Io ilay teny azo nitokisana, ny ankinana, ary teny manan-kery avy amin'Andriamanitra izay nomena ny olony tamin'ny andron'ny testamenta taloha. Ao amin'ny testamenta vaovao kosa dia zavatra be voninahitra no nitranga, izay tsy nampoizin'ny maro, satria tonga nofo io teny io. Izao no ambaran'ny 4:4. Ary ny teny dia tonga nofo kanonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'iray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Ao amin'i Jesosy izany hoe ilay teny dia afaka mahita ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika isika ary ny asa-panavotana izay ataony eo amin'ny toeran'ny olombelona mpanota. Ny fandrenesana ny teniny dia tena mahomby satria Andriamanitra Jesosy izay miteny amintsika. Jaona 2:1-7. Be deaibe no hamaritana nio teny tonga nofo. Voalaza fa tenin'ny fahamarinana izy. Korotianina 2:1-7. Korotianina 2:1-7. Tenin'ny fampihavanana. Korotianina 2:10-7. Korotianina 2:10-7. Teny famonjena. Asin'ny apôstôly 2:7-9. Asin'ny apôstôly 2:7-9. Izy no teniny azo fijaliana. Korotianina 1:2-7. Korotianina 1:2-7. Izy no fahamarinana ary koa ilay
tokana izay ao amin'ny zava-miafy ny fahatongavana ho nofo mampiray an'Andriamanitra sy ny olombelona. Azo antoka Andriamanitra sy ny teniny satria tsy maintsy ho tanterahana izay nolazainy, na dia mety sitranga araka izay iheverantsika azy aza, nefa kosa tsy maintsy hitranga izany. Hoy ny mpanao salamo, nandefa ny teniny izy dia nanasitrana azy sy nanafaka azy hiala amin'ny fasany. Salamo 7:120. Salamo 7:120. Zao koa no ambaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia 5:15-20. Tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Rehefa miteny ny Tompo dia tanteraka izany. Rehefa nandrahona ny filaminan'ireo mpianatra ny tafidrivotra ny entin'ny ranomason'ny Galilia dia nifo Jesosy, sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara, ary dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Marka 2:7. Marka 2:7. Nandidy ireo fanahy maloto hiala tao amin'izay nitoerana izy ary dia nivoaka izany. Marka 2:15. Marka 2:15. Nanasitrana olona tamin'ny alalan'ny teniny Jesosy. Fa ambonin'ny zavatra rehetra, ny teniny izay manambara famelan-keloka dia tena nitondra famelan-keloka ho an'ny mpanota tokoa. Mateo 5:1-7. Mateo 5:1-7. Nanatanteraka avy hatrany ny voalazan'i Jesosy. Dia ahoana ny amiko sy ny tenin'Andriamanitra? Anisan'ireo zavaboary izay itenenan'Andriamanitra isika olombelona. Miteny amintsika izy amin'ny mampahary sy mpanavitra azy, satria ilayntsika ny mahafantatra ny drafitra sy ny sitraponao antsika. Tsy maintsy mivoaka miala avy eo amin'ny maizina misy antsika isika ho amin'ilay fahazavany mahagaga. Rano velona sy loharanon'ny fiainana mandrakizay ny tenin'Andriamanitra. Ilayntsika ny mahafantatra izany teny izany satria takizay voaporofo teo amin'ny fiainan'i Jesosy, ny tenin'Andriamanitra dia mikasika ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika. Noho izany ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra dia iankinanaina. Maika araka izany ny ianontsika ny tenin'Andriamanitra. Zao no ambaran'ny Isaia mpaminany, Isaia 10:1. Isaia 10:1. Nitadiavin'izay tsy naniry aho sy hitan'izay tsy nitady. Hoy izaho tamin'ny firenena izay tsy nantsoina tamin'ny anarako, inty aho, inty aho. Laza ny andinin'izany fa miatrika fiaikana isika eo amin'ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra. Ankoatra ny fianonana nefa dia tsy azo sarahana amin'ny fankatoavana ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra. Zao no ambaran'i Jesosy ao Mateo 5:7-8. Mateo 5:7-8. Koa amin'izany nazovona ny zovy mandry izany teniko izany ka mankatoa azy, dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. Zava-dehibe ihany koa nefa mamaky ny teny eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy, satria ny tenin'Andriamanitra velona irery ihany no afaka manaovantsika. Tokony katsahana izany satria izany no vavolombelona ny amin'ilay tokana izay azo antsika ny fiainana mandrakizay. Eo ampianarana ny teny dia tsy maintsy mandinika izany sika mba hampitoetra ny heritrerintsika eo amin'ny tontolon'ny teniny sy ny dikan'izany ho antsika tsirairay. Azontsika atao ny mianatra ny teniny manambarany amin'ny didy. Salamo 8:1-7. Salamo 8:1-7. Ny teny vavolombelona 8:7 ary ny teny fikasana 9:7. Ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra dia mitahaka fahafoizam-potoana miaraka amin'izay. Sarotra ao antsika olombelona izany satria mitahaka fisarana tanteraka amin'ny fisilamin-damoana ara-panahy. Ilaina tsy tapaka ny vavaka noho izany satria avy amin'ny alalany ihany no ahafahantsika mangataka ny Tompo mba hametraka ao am-pontsika ny faniriana sy ny sitrapo tia ny miay amin'ny teniny. Ilayntsika ny manandratra vavaka amin'ny fanokafana ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Arakaraka ny amakintsika ny tenin'Andriamanitra no hitombon'ny afatra voaraintsika avy aminy. Aoka tsy ho kivy rehefa tsy takantsika avokoa ny zavatra rehetra voambara amin'ny tenin'Andriamanitra. Na dia tsy azo aza dia aoka ho fianonan'izany ny saintsika, satria anadio ny fisainantsika izany tenin'Andriamanitra mameno ny saintsika izany ary hanovantsika miandalana ny herin'ny fanahy.
rehefa miaino sy mamaky ary mianatra ny tenin'andriamanitra isika dia isy zava-mahagaga iseho hitoetra ao am-pontsika amin'ny alalan'ny finoana Kristy ilay tenin'andriamanitra. Velona ny teniny noho izany afaka melona antsika ihany koa. Fa velona sy mahery ny tenin'andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Koa satria velona izy dia afaka manatanteraka izay voambarana eo amin'ny fiainantsika izy. Afaka mino izany sika satria ilay tokana izay miteny amintsika amin'ny alalan'ny teniny dia azo itokiana ary manana hery anatanteraka izay fanampanantenainy. Andehary sika amelan'ny teniny hitaiza sy hanabe antsika isan'andro. Andeha isika amela azy ampahirentsika rehefa tojolana fakapanahy ary fahoriana. Aoka ny fanantenany ito ampejiny ameny fifaliana ny fotsika. Aoka ny teniny azy fijaliana ameny ny fotsika ary irehetra toy ny afo mba anamasina antsika amin'ny fanomponan'ny tompo sy ny fanampinany hafa. Na dia eo aza ny zavatra heverintsika ho maika isan'andro isan'andro dia aoka ho atao maika alohan'izany rehetra izany ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra satria izany ny teny mamelona sy miazona antsika amin'ny fahavelomana. Mivavaka isika. Raha inay izay an-danitro tsy mahavita na inona izay raha misaraka aminao. Ny teninao no nampisy anay, ny teninao no mbola miazona anay sy manome fanantenana anay ny amin'ny ho avy. Ampio izay anao ny teninao rehetra ho toy ny sakafo izay mamelona anay isan'andro isan'andro ary ampio izay anao ny fihinanana azy ho lara-pahamehana eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Aoka ny teninao mba anamboatra anay anitsy izay tsy mety eo amin'ny fiainanay. Angatahanay ny fahananao masina, anazava ny sainay, ahafantaranay ny sitraponao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ataovy sahay manao fanandramana miaraka aminao izay raha eo manomboka izao, handray fanapahan-kevitra ny ankamamy ny teninao. Amin'ny anaran'ilay teny tonga nofo no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Jacqueline. Sana
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Ampifaliana indray no iarako aminao amin'ity an'ity ry namana mpiara-mianatra ny soratra masina amiko. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Richard Andrianjatovo. Rary no hoan'ny ampahoriana. Mbola ao anatin'ilay lohateny lehibe manao hoe hitsanganao izay hoe rary no hoan'ny ampahoriana zay. Ny teknisianina Nartina no ampita amin'ny feo hoany amintsika tsirairay. Ny onjam-peon'ny radio Adventista maneran-tany na ny AWR no renisinao amin'izao fotoana izao. Manasanao mba iondrika ivavaka. Rainay izay ny an-danitro, misaotra fa afaka miona amin'ity namako ity indray aho. Amelany eloko satria mpanota. Tsy manana ny marina aho. Tsy Andriamanitra mila vanina ianao, fa izahay mihitsy ny tsy mahay manao ny tsara na dia te hanao ny tsara aza. Ka noho izany tsy hitateraka izay. Noho ny amin'i Jesosy kosa nefa, dia takianay aminao ny hanavotanao anay. Fa mino sy manantena ny fanavotana nataon'i Jesosy izay, ary metehitra tanteraka amin'izany. Hianatra ny teninao izahay amin'izao fotoana izao, aoka mba mifanahinao no nokatra ny sainay, ampiteny ahy ihany koa, ary ampitoetra ny teny ao am-ponay sy ao an-tsainay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Rariny hoan'ny ampahoriana. Tany am-piandohana sika dia niresaka hoe tena sarotiny mihitsy zany Andriamanitra zany amin'ny kamboty, vahiny, mpitondra tena, mampalahelo azy ny fanaovantsika tsinotsinona an'ireo. Ary amin'ity fianarana androany ity sika dia aseho ny miariary mihitsy ny fikarakarany sy ny fitsinjovany manokana ny rary no hoan'ireo olona marefo isan-karazan'ireo. Anisan'izany ny ory, ny malahelo, ny mijaly, ny kamboty, ny mpitondra tena ary ny vahiny. Manohana zany mazava ny salamo tahaka ny lalàna sy ny mpaminany rehetra. Azonao vakiana ohatra ny Exodosy 2:20, ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Exodosy 2:20, ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20, ny Isaia 3,
ny 7 ka 5 Isaia 7 ny 7 ka 5 ao anaty baiboly eo dia misy salamo maro ahitana ilay fiteny hoe ory sy malahelo, ka tsy misy famaritana amin'ny firenena Geneviny na karazam-pivavahana. Rehefa ory sy malahelo rehetra dia saika voatanisa amin'izany avokoa. Zany no natao anasogadinana amin'ny fiahin'Andriamanitra ny taranak'olombelona rehetra tsy ankanavaka io na iza na iza. Tsy voafetra amin'ny fahantrahana ranofy ihany ny fitenena hoe ory sy malahelo fa midika ho fahalemena sy tsy fahafahamanoatra ihany koa. Izany dia manetsika amin'ny fangoran'Andriamanitra ireo tenin'ireo ary manambara fa irery tsy manana mpanampy afa-tsy Andriamanitra ilay olona mijaly. Maneho fahitsiana sy fahatokiana ary fitiavana an'Andriamanitra koa ny hoe ory sy malahelo noho ny fiankena ny fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra sy fialana amin'izay rehetra mety ho fitokintena sy fizahozahoana. Ny olona anankiray rehefa fantany ny tsy fahafahany manao, afaka miditra antsehatra Andriamanitra rehefa mitady vonjy aminy izy. Fa rehefa izy no mizaozao, izy no mirehare, izy no miseho manilikilika an'Andriamanitra, dia tsy ahita lalan-kovoana izy, satria Andriamanitra irery ihany no afaka andresy ny herin'ny ratsy. Ary zao koa ny fikarakarana reny sahirana reny dia mampiseho ny fahatokian'ny olona amin'Andriamanitra. Rehefa tsy mivadika amin'Andriamanitra ny olona dia tonga Andriamanitra hikarakara azy. Ny ratsy atao amin'ireny olona marefo reny dia fahotana marikoriko tokoa raha ny kolotsain'ny Baiboly no jerena. Azonao vakiana ohatra ny Deutéronome 15:7 ka 1:12. Deutéronome 15:7 ka 1:12. Mandrisika ny olona mahatoky anandratra amin'ny feony hanohitra izay rehetra mety ho fampiahoriana ny salamo. Ny salamo 220 dia ahitana fananarana mafy ireo mpitarika manana kanefa tsy mampiasa ny hery miasa mangina avy aminy, ary tsy mampiasa ny fahefany hanovany toe-javatra iainan'ireo mahantra sy kamboty, ary ny ory sy ny malahelo. Asongadin'ny salamo ihany koa ny mazava-poana ny fianterana amin'ny fahaizan'ny olombelona mety maty sy ny fanindraindrana zany ho loharanom-pahendrena sy fiarovana. Tsy maintsy manohitra ny fakapanahy ny vahoaka an'Andriamanitra tsy hitoky amin'ny famonjen'olombelona mpitarika na rafi-pitantanana, indrindra raha tsy manaraka ny lalàn'Andriamanitra izany. Ao amin'ny salamo 220 ny 9 dia manoritsoritra fivoriana izay hanomezan-tsiny ireo mpitarika noho ny fanaovany tsinotsinona ireo ampahoriana sy ny tsy firayany eo anatrehany. Toy izao ny voalazany amin'ny anaran'i Jesosy: mandra-pahoviana no hitsaranareo tsy marina ka hianaranareo maso ny ratsy fanahy. Ataoko angamba fa zava-misy eto amin'ny masontsika manoloana antsika, fa latsaka amin'izany eloka be vava izany ny mpitondra sasany amin'izao fotoana izao. Tsy mifaharatsiana ve no mahatonga ny fahorian'ireo mahantra sy mila fanampiana? Tsotra ny anton'izany, fitiavan'ny bola manosika antsika hifantoka amin'ny tenantsika ary amin'ny ankonantsika, dia anadino an'ireo mahantra sy fadiranova, ireo ory sy malahelo. Sika nefa dia tokony hampianatra ny zanantsika ho tsara fanahy, malala tanana amin'ireo sahirana mandrakarifa. Mijery any Andriamanitra io dia mizaha izy, somba misy matahotra azy ihany. Ny mpanao salamo dia mampatsiahy antsika fa isika ihany koa izy dia Andriamanitra sy zanaky ny avo indrindra. Salamo 2:9. Noforon'Andriamanitra ho tahaka ny endriny araka ny tareny ny olombelona. Genesis 1:9. Zany hoe midika zany fa manan-tsaina sy fieritreretana malala ny tsara sy ny ratsy ara-pitondran-tena antsika. Noho izany tokony hanampy ny ory, ny vahiny ary ny sahirana isika, na inona sehatra misy antsika, na ny fiarahamonina na ny toeram-piasana misy antsika, dia tokony hiezaka ho loharan'ny fanampiana ho an'ireo izay mila izany sika. Mahafinaritra moa fa noho ny fahasoavany dia nampitovy ny tenany tamin'ny manitra ny tompontsika Jesosy Kristy io, ka ny tenany mihitsy ny tonga malahelo mba hampanakarena antsika ny alahelony. Korinthianina 2:7.
Korotianina 4:7 zao no areny Kristy ny fahafahana am'izay mety ho fanadevozan'ny ota rehetra ary ny fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjakana zay nampanantenainy antsika. Apokalipsy 2:2 azonao vakina zany. No tanterahany Jesosy ireo teny fikasana voarakitra ao amin'ny bokin'ny Salama amin'ny Mahandriamanitra mpitsara azy. Itsara ny olona rehetra no fitondrana tsy mety ataony amin'ny mahantra ary koa no ny fanaovana ankilabony adidy tokony atao amin'izy ireny. Vakio angeny Matio 5:20, 9:1-3 io no milazan'izany. De mipetraka amin'ny fanontaniana, mba manahoana ny fitsonjovantsika ireo orsy malahelo eo anoloantsika, eo anivontsika? Inona no ataontsika ho azy ireo? Raha manana fahefana ianao, manana hery sy tanjaka ianao, moa ve tena mba manao zay azonao atao tokoa anao ho an'ny malahelo sy ny mahantra, ny orsy ny malahelo, ireo fadiran'ovana, sady de hodinao tsy hita izy ireo? Tadidio fa Jesosy ilay mpitsara tsy anaiky an'izany fa ho avy izy amin'ny fotoanandro hamaly ny olona rehetra araka ny asany. Na dia tiana aza moa ny araka dia voatery tsy maintsy misaraka. Misaotra ny namana Naritiana, teknisianina Mavatrapo, napita amin'ny feo ho any amintsika tamin'ity androany ity. Mametraka amin'ny mandra-peona, mandra-pitafa aminao ny namanao Risarandrenjatovo. Ary misaotra anao namako ny ara-ny anitra ny soratra masina tamiko. Aleo indray ho amin'ny manaraka sika miona e. Mandra-peona tompoko. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana. Ambassadora Iza no ampitony irefu tumani fenu faurina siadinza aina Iza renu andrai mi fivava kiremiza ahali Iza re Lazao Nani alinaza Tunangina tina mali Nyandru nandalu avuku Totsi nisi feuni Famona izireni Rauvina vau Fanisian naurirai Miainu si mandrai Afakampituni zay manzu Mamare ulana Rewadi mahamai Izay mahazwana AWR mitondra fanantenana isanandro ho anao. Iza no ampifaly ireuri malahelo manantena fiunu Nanzaina Nyandanda fitunina Miandi famunze ehena Iza re Lazao Ireu manantena Vate sosi nu pamunzi Nu azu fiada Anampu
avy ny fotoana ny ala elofona zay falinindray sofanisy anao riray miaino sy mandray afakampitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazo anay sofanisy anao riray miaino sy mandray afakampitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazo anay ray tena tianay miaino ny vavakay Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.